eo tongotrao. Miobio an' Jehovah ry tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy ho nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amen. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira 220. Efa ivelomako toko Jesosy, ataoko ny fitiavanao. Nefa tiako raha izao tontolo izao, no andray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, anamelokay raha izao tontolo izao, tsy lazako ny fitiavanao. Nefa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo eno ny vavakao ampo, ohirao ny fanahinao, anafananazy sy ampaheranay, ary koa hitaridalanay. Oresehoanio ny halemeko, miaino ny vavako Jesosy, ampidino eto toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra be fitiavana any an-danitra, misaotra anao zahay no ny amin'ity sabatanao masina ity. Misaotra noho ny fitiavana sy famindrampoana tolotra ao anay nandritra ny enemaniny. Mifony zahay noho ny tsy famendrehanay, mamindrafo, mamelany elokay fampanota tsy mendrika izahay. Ankehitriny dia mangataka ny fanahinao zahay ara-dalana aminay mandritra n'ity andronao masina ity. Ary ny fotoana rehetra izay atao eto dia apetraka eo an-tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Faly miarabantsika rehetra nahatratra ity sabata ity. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy, arabaina avokoa ny zaza minono hatramin'ny lehibe. Ary engany ity sabata ity tondra soa sy fanambinana ho an'ny tsirairay. Amen. Zao tsika dia hiditra amin'ny tatitra maneran-tany, ary rehefa vita izay dia hiditra amin'ny famitinana ny lesona Sekoly Sabata izay nianarantsika nandritra n'iny enemaniny. Manana sekoly adventiste ity nosy kely izay anisan'ny be mponina ity. Mihoatra ny 5,000 ny mponina eto ibe, ary ny antsasa-manilan'izy ireo dia latsaky ny 12 taona.
Nitsika ity nosikely ity izahay tamin'ny taona 2024. Nisy tamin'ny ampahany fanatitra ny Sekoly Sabata mantsy natokana hanamboarana ny Sekoly Adventiste. Nisy fahasimbana vokatry ny fampiatsahan'ny tahana sira amin'ny rivotra. Manana mpianatra 300 eo ity Sekoly Adventiste eto Ibe ity, manomboka amin'ny jardin d'enfant ka hatramin'ny kilasy farany amin'ny ambaratonga faharoa. Betsaka ny taranjenarana eto ao anatin'izany ny Baiboly. Manana efitrano natokana hanaovana fampiompivavahana ihany koa ny sekoly. Noho ny fandraisana ao anjara tamin'ny fanatitra ny taona 2024 dia vita tanteraka ny fanavaozana ny gorodona sy ny rindrina tao amin'ny rihana voalohany sy faharoa. Ary ankehitriny dia afaka mampiasa tsara ny tranomboky sy ireo birao ny mpampianatra sy ny mpianatra, ary afaka mianatra sy mivavaka tsy amitahotra. Mankasitraka tanteraka anareo izy ireo noho izany. Ny Sekoly Adventiste tahaka ny eto Ibe dia ao anatin'ny misionan'ny Goany Micronésie ao amin'ny divisiona ny Amerika Avaratra. Mpiasa an-tsitrapo no misahana betsaka ny fampianarana ao amin'ireo sekoly ireo izay miparitaka manerana ny misiona. Isan-taona dia mpianatra misionera 10 eo no mamaly ny antso mba hiasa any amin'ireo toerana toy ny any amin'ny Nosy Marshall, ny fanjakana amin'ny zakatenan'ny Micronésie, Goany, Palau sy ny Nosy Mariana. Miasa ao amina nosy 40 amin'ireo 20 misy mponina ny Adventiste mba hahatonga ireo sekoly toy ny ao Ibe ho toerana sarobidy ho an'ireo mponina. Nitombo kokoa ny filana mpiasa an-tsitrapo Adventiste mba hiasa nandritra ny valana retina. Korato manana fahatsapana ianao fa voaantso mba hanao asa fanompoana dia tsy dio ny vividfaith.org mba ahitanao ireo asa maro ilana olona manerana izao tontolo izao. Mangataka anao izay mba hivavaka ho an'ny misionan'ny Goany Micronésie sy ho an'ireo mpampianatra izay miasa ao amin'izany fahampiadidiana izany. Misaotra ny amin'ny fanohananao ny asantsika amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny amin'ny mety ho famalenao ny antson'Andriamanitra. Misaotra Jesu malalo, chachizao futona mamizao, yanaranai atungutao, izai pianachao, kuambitenenale Jesu malalo, izai ainutalana. Nyadamina itwezabetsaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutalana kahirote nyadamina itwezabetsaka wampunaya Irate nyadamina itwezabetsaka wampunaya. Faly miarahaba ny zaza minono kely fa fotoanany amerenana lesona ny zaza minono draingesika zao eny ary lesona faharoatsika zao mbola toy any lesona foana fa alohan'izay aloha dia andehantsika fampiaraham-pandray hanao an'ilay hira mahazatra tsika dia rehefa avy eo tsika mivavaka dia mamerina lesona. 1, 2, 3 Manaona falita faona ravu maitanao manaona topoko andeha lo akambana ny tanana ary dia hivavakatsika. Jesosy malalo tonga amin'ny fotoana merenana lesona indray zahay
ampio zahay mba ho zaza endry mahay miaino dia mahay mankatoa mitahiny zaza minono rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay vavaka amen. Eny ary mbola lesona faharoa tsika izao rakizy efa manomboka hay ny lohateny sy ny tsenjery. Andeha ary hiaraka amerina ny lohateny tsika izao lesona faharoa ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely. Tsy anjery mifampanompo amin'ny fitiavana. Averina ihany ary lesona faharoa ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely. Tsy anjery mifampanompo amin'ny fitiavana. Eny ary efa enitsika ny tantarany ilay kapiteny izay miaramila ngeza ny kapiteny izany dia izy nanana trano tsara tarehibe izy dia manana olona be dia be izy miasa ao. Anisan'izany ilay tovovavy kely babo nalaina izy avy tany amin'ny tanàna ny lavitra be tany dia nentina tao amin'ny kapitenina mana lavitra ny dada sy neniny. Fa ity tovovavy kely ity rakizy dia endry ary tia manampy. Dia efa entsika ihany koa hoe narary i kapitenina mana. Inona moa ilay aretina nahazo azy? Feno inona moa ny vatany? Feno bokaboka misy maratra be nge zany dia maimbo nge zany dia marary be nge zany. Dia nampalahelo be rakizy kapitenina mana dia nitomany amin'ny vadiny. Tomany ny vadiny dia nalahelo rakizy ilay tovovavy kely dia izao nataony hoe aza malahelo fa ho sitrana io. Mandeha ihany ianao mandeha makany amin'ny tanin'ny Israely mantsy kapitenina mana dia rehefa tonga any ianao dia tadavo ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa fa izy afaka manampy anao. Satria rakizy te ho sitrany na manany amin'ilay feribe ilay maratraratra aminazy dia lasa izy nandeha nalainy ny kalesy. Zany kalesy zany nge ohatra ny tomobila fa soavaly no mitarika anazy ilay biby soavaly be reny. Dia lasa rakizy kapitenina mana nanao velomany tao an-trano rehetrarehetra izy dia lasa izy nandeha nakany amin'ny tanin'ny Israely. Rehefa tonga tany izy rakizy tena notaniny olona hono ary olona aiza misy ny mpaminany Elisa dia nataony olona hoe ariny tranony. Dia lasa i kapiteny namana nandeha nakany amin'ny tranony Elisa nitaingina an'ilay kalesy. Rehefa tonga tany izy dia nandondony dia nampandrosoany Elisa tao an-trano dia hoy Elisa hoe ahoana izay tatafinao izay kapitenina mana? Manahoana ianao tompoko? Hoy kapitenina mana. Hitanao reny maratra amiko reny, marary be reny za te ho sitrana. Inona ny atao? Dia hoy rakizy mpaminany Elisa hoe zao te ho sitrana ianao. Tsotra fotsiny fanafody. Mandeha ianao makery amin'ny rano Jordanindry dia mitsoboka ao ianao dia ho sitrana ianao. Andray rano maloto ange io satria maloto be ny rano Jordanina. Ka zay ka rehefa te ho sitrana ianao dia mandeha makao ianao dia sitrana dia mitsoboka impito. Mitsoboka impiro rakizy, mitsoboka impito. Lasa tokoa rakizy kapitenina mana netiny ny olona niaraka taminy andao ny zalahy, andao ny andeha amin'ny on'ny Jordanina fa ao ny sitrana. Maloto io fa andao aloha andramana ihany. Dia lasa tokoa izy rakizy nandeha nakeo amin'ny on'ny Jordanina dia nitsoboka tao anatin'ny rano. Nankatoa rakizy i kapitenina mana, nankatoa ny mpanompon'Andriamanitra izy izay nampian'ilay tovovavy kely mpanompo. Zay aloha ilay isika androany ho hitantsika hoe nanahoana tokoa kapitenina mana rehefa nankatoa satria nanaiky nampiny
mpaminany Elisa sy ilay mpanompo kely. Dia amin'ny herindray izany toisana ny lesona fa manao mandra-pioana indray aloha. Andao ataontsika ary aloha ny veloma dia amin'ny herindray ny lesona. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma tompoko. Fa mbola eo ihany aloha ny ankizy kely satria mbola mitohy angely lesona, mbola misy lesona zazabodo sy zoky sy dada sy neny dia endry tsara amin'ny herindray ary. Misaotra an'Andriamanitra isika ary zazabodo nomeny sabata fitsaharana. Mino aho fa salama tsara daholo nareo angataka amin'i Jesosy tsika mba homeny fitahiana indray mandritra ity sabata ity. Dia akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Iara ivavaka isika. Jesosy zokinay misaotra anao zahay fa nomenao sabata fitsaharana. Dia tahio ny zazabodo sy ny ankizy rehetra, ny zazaminony rehetra mba ho feno fahendrena mandritra an'izao sabata masina izao. Hianatra sy hamerina ny tantara izay nianaranay tamin'ny herinandro izay dia mba ho zaza endrim-pakatoa izahay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mino fa samy nianatra tsara ny lesona avokoa tamin'ny herinandro iny fa ny lohateny nianarantsika tamin'izay dia hoe nanompo an'Andriamanitra inamana. Nanompo an'Andriamanitra inamana. Ao Mpanjaka 2:5-5:10 angeny misy ny teny natao tadidy ho tsy anjerintsika. Ahoana ho izy? Miaraka mamerina isika rehetra. 1, 2, 3 indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny firenena rehetra afa-tsy atao amin'ny Israely ihany. Bravo! Mahay daholo ny zazabodo rehetra. Tamin'ny tantarantsika farany ndraiky izy dia tadidintsika tsara moa i Namana, kapiteny Namana boka dia nasain'i Elisa nandro tao amin'ny ranon'ny Jordana. Maloto binga izany ranon'ny Jordana izany dia tsy nety reto izy tezitra be izy. Nefa kosa rehefa nitenen'ny mpanompo namana izy dia nanaiky nandro tao amin'ny ranon'ny Jordana. Impiry moa nasaina nitsoboka tao amin'ny ranon'ny Jordana impiry? Impito. Bravo! Sitrana izy noho ny avy eo. Rehefa sitrana izy niakatra tao anaty rano dia lasa nyrifatra ry zareo ny tainina ny kalesy sy ny soavaly nandeha niverina tany amin'ny mpaminany Elisa, nandeha niverina tany avokoa izy rehetra mba hisaotra azy sy hanome an'ilay fanomezana marobe izay nentiny. Tamin'ity indray mandeha ity kosa raika izy dia tsy mpanompon'ny Elisa intsony no teo ambaravarana ny tsena azy fa Elisa. Faly anie kapiteny Namana. Faly be mihitsy nge izy fa sitrany. Rehefa nahita azy Elisa dia faly koa ny mpaminany Elisa nahita azy. Dia nomena ny fanomezana volafotsy, volamena, akanjo 10 isan-karazany natolotry kapiteny Namana ny Elisa. Tsy handray an'io fanomezanao io hoy ny mpaminany Elisa. Fa maninona kosa nge? Zahay nge te hisaotra anao sitrana dia te hisaotra anao. Izy Andriamanitra irery ihany no tokony hisaorana fa izy no nanasitrana anao. Dia tsy tian'ny Elisa ho fantatry mpaminany ho fantatry kapiteny Namana koa hoe ho vidim-bola nge ny fanasitrana an'Andriamanitra. Tsy vidim-bola ny fanasitrana an'Andriamanitra. Rehefa tsy nentina indray Elisa dia eny ary misaotra betsaka hoy ny kapiteny Namana. Dia lasa izy noentiny avokoa ilay fanomezana dia lasa izy nandeha hamonjy ny firenena izay misy azy. Ny vadiny Namana kosa tamin'izay raika izy nitazana teo am-baravarakely foana. Nakaiza ary izay vadiko izay sitrana ve izy izay fa nisy vovoka be, namovoka be teny amin'ny lalana tazan'ny vadiny kapiteny Namana dia nahita soavaly sy kalesy izy raika izy. Iny vadiko faly be mihitsy ny vadiny kapiteny Namana.
ny voaka ny varavarana izy a dia nandeha ntsena ny namana. Rehefa niona zareo a faly indrindra ny vadiny namana fa sitranao iny kapiteny namana, sitrana venao, sitranao izy. Misaotra an'Andriamanitra fa sitrana, tsy ilay mpaminany nge nanasitranahy fa Andriamanitra. Tena hitako izao fa tsisy Andriamanitra ny firenena rehetra afa-tsy ny Andriamanitra Israely ihany no Andriamanitra marina. Nanaiky kapiteny namana fa Andriamanitra marina ny Andriamanitra ny vavan'ilay zazavavy kely sy ny mpaminany Elisa. Tena anaiky an'izany koa nge ny vadiny. Tena Andriamanitra marina ny Andriamanitra ilay zazavavy kely Israelianina sy ny mpaminany Elisa. Nino an'Andriamanitra izy mivady, nalaza eraky ny firenena nisy azy rakizy fa hoe sitrana ho ny kapiteny namana, sitrana tamin'ny abokany ho ny kapiteny namana. Teniteny ny kapiteny namana hoe tsy misy Andriamanitra marina amin'ny firenena rehetra afa-tsy ny Andriamanitra ny Israely ihany. Teny saotra an'Andriamanitra ry zareo. Andriamanitra ngeraka izy mbola Andriamanitra tsy miovy, Andriamanitra marina foana izy hatramin'izao, ary io Andriamanitra ivavahantsika io dia tsy miova tokoa, manasitrana foana izy, mamela heloko izy, ary tiantsika rehetrarehetra izy. Saotra Andriamanitra isika noho izay tantara mahafinaritra be izay, mbola tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra rakizy hatramin'izao, mbola tsy miova mihitsiny. Dia hisaotra azy koa isika noho izay tantara nomeny antsika izay. Akambana indray ary ny tanany, ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokonay eo, misaotra noho ny tantara mahafinaritra izay nomenao anay. Ianao dia Andriamanitra tsy miova, mbola tianay foana ianao hatramin'izao ary ho mandrakizay. Dia taio izay rehetra atao tokantrano mba hisahizaran'izany fitiavanao izany amin'ireo hafa manodidina anay. Misaotra Jesosy malalo, amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niaraka tato anaty fandaharana fa amin'ny herindray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma daholo. Akory aby antsika rakolonga, inona ny vaovao? Mino aho fa samy manam-baovao daholo ny ankizy indrindra fa ny fahasoavan'i Jesosy izay nitahantsika nandritra iny eny aman'iny ka tratra ity sabata ity. Andeha ary hiaraka amekina ny lohahevitra fahavalo indray isika. Ny lohahevitra fahavalo izay manao hoe azonao ve izany, azonao ve izany. Ny andalan-teny atao fitadidina atao tsenjery dia ao amin'ny Romanina toko 1:9-20. Andeha raha antsika miaraka amin'ny teny fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Andeha ho averina nge fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Romanina toko 1:9-20. Maro tokoa rakizy ireo apôstôly izay nanaiko ampiasain'ny fanahy rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy. Anisan'ny apôstôly nanany maizy azy tokoa i Filipo. I Filipo izay lehilahy tia maka-toa ary be herim-po ary mpiainy mandrakariva izay lazain'Andriamanitra aminy. Dia indray andro i Filipo dia nasain'Andriamanitra andehany amin'ny toerana anankiray efitra na ilay atao hoe désert, miala avy any Jerosalema makany amin'ny tany Gaza. Rehefa tany izy rakizy dia niaona tamin'ity tandapa anankiray izay nanany maizy azy koa matandapa azy tao anaty kalesy avy any Etopia ity tandapa ity. Namaky ny boky ny mpaminany Isaia izy io tamin'izay fotoan'izay dia nanontaniany Filipo izy hoe azonao ve izay vakianao? Dia hozy izy hoe ahoana moa izy no ahazahoako raha tsisy mampianatra? Dia nanomboka nazavain'ny Filipo azy tokoa rakizy izay voalaza tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay novakiny. Tian'Andriamanitra tokoa itsika hanazava mandrakariva amin'ny hafa ny vaovao mahafaly izay hoentin'ny filazantsara, satria rehefa
nazavain'ny Filipo zany ny filazantsara tamin'ilay tandapa, ny hafaran'ilay tandapany dia fantatrareo ve natao batisa izy, ary rehefa natao batisa izy dia niaraka ny saraka tamin'ny mpifaliana izy sy Filipo. Filipo monetiny fanahy dia tsy hita intsony ilay tandapa kosa dia nody any Etiopia any amin'ny toerana izay nisy azy, ka hoy teo hoe ny vaovao tsara hoentin'ny filazantsara dia mitondra famonjena, ary sitrak'Andriamanitra indrindra ny ankizy tsarovy fa manompo azy itsika io rehefa manazava amin'ny Baiboly na ny filazantsara amin'ny namantsika. Mino aho fa etaetaponao sy etaetapoky indrindra dia nizaran'izany filazantsara izany mba hahatonga ny hafa handray famonjena, ka na dia zazary itsika dia afaka hitondra olona ho atao batisa ho an'i Jesosy. Ka dia mahereza angataony fanahy masina hampianatra antsika sy hananantsika fahasahiana hizara ny filazantsara amin'ny hafa, ary hanampy azy ireo hahazo izay tiany izany ho ambara aminy. Dia izay indray ary ny androany, miraky sabata feno fitahiana ho anao, dia veloma indray ho amin'ny manaraka. Veloma daholo miaraba ny tanora zandry indray ary iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra isika, iara-mitina izany ihany koa. Lesona fahatelo isika tamin'ny herinandro iny ilay vato fampatsiahivana. Vato fampatsiahivana izay ny lohateny izay niarahantsika nianatra. Andeha isika iaraka merina ny tsy anjery ary. Manarahany Jehovah Andriamanitra ka aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no tandremanareo, ary ny feony no henonareo, ary aoka izy no hitomponareo sy fikiranareo. Deutéronomia 7:15 5. Inandray ara no nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Ny tantaran'i Josoa no niresahantsika. Iza moa Josoa? I Josoa dia ilay ray amin'ireo anakiroa izay any mba nanaiky fa tsy maintsy omen'Andriamanitra ny tany. Ireo mpisafitany 12 zany dia nalefa mba hijery ny tany Kanana hoe manahoana ny tany, manahoana ny toetoetry ny olona. Dia ny 10 tamin'izy ireo dia nanaratsy avokoa, nitondra vokatry ny tany izy, fa nilaza hoe tsy ho azontsika zany ny tany fa sarotra loatra ny miditra ao, ngeza loatra ny olona ao, maty ny ao isika. Fa i Josoa sy Kaleba kosa dia ilay nilaza hoe omeny Jehovah antsika ny tany, andeha isika ao fa omeny Jehovah antsika ny tany. Tamin'izay fotoan'izay dia nitenen'Andriamanitra fa ao amin'ireo olona izay nivoaka avy tany Egipta dia tsisy ho tafiditra ny tany Kanana izy afa-tsy Josoa sy Kaleba irery. Izay i Josoa, izy ilay lehilahy izay nisolo any Mosesy mpitarika ny zanak'Israely. Amin'izao fotoan'izao izy dia antitra ao anatin'ny lesona nianarantsika zany. Efa tena antitra izy. Nanahy mafy izy hoe hiverina amin'ny fomba fanao ratsy indray ny zanak'Israely, satria tamin'ny tarihana an'ireto zanak'Israely ireto dia miovaova be ihany izy ireo. Nanahy mafy izy hoe rehefa tsy eo tsony izy dia anaraka ny fomba jentilisa indray ny zanak'Israely. Alohan'ny hafatesany ary dia nanafatra an'ireto zanak'Israely reto izy, nampatsiahiviny azy, nitondrany Jehovah n'izy ireo, nitantana ny fiainan'izy ireo, nandritra ny lasa rehetra mandra-pahatonga azy tao amin'ny tany Kanana. Nananatra ny zareo izy, fa raha ohatra ka miala amin'ny fanompoana ny Jehovah, miala amin'ny didin'Andriamanitra izy ireo, dia ho lasa ny fahavalo indray ny tany, ary ho resy izy ireo eo amin'ny ady izay hatrehany. Nananatra n'izy ireo ihany koa i Josoa mba hiankohaka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra irery ihany, mba Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra hifikirany eo amin'ny fiainany. Nataon'ny Josoa izay tsy fangarona amin'ny Kananita sy ireo firenena hafa manodidina, satria arakaraka ny fangarony sy fampivadian'izy ireo dia ho veriny avokoa ny tombontsoa izay omen'Andriamanitra azy.
rehefa faraparany fotoana izay fampiresahan Josoa tamin'reto zanak'Israely reto na nanarany azy sy nanafarany azy dia niteny Josoa hoe misafidy ianareo, manana safidy ny tsirairay avy, mila misafidy isan'andro isika ny anaraka an' Jesosy na tsia, manana safidy isika raha hitahiry ilay tany nampanantenaina na hanary izany. Fa izahay kosa hoy Josoa, izaho sy ny ankonako dia hanompo an' Jehovah izahay. Nomeny safidy ny zanak'Israely, hanompo aniza ianareo? Dia niteny moa reto zanak'Israely reto hoe hanompo an' Jehovah koa izahay. Inona nataon'i Josoa? Nanakody vato lehibe iray izy teo akaikin'ny fitoerana masina dia nataony hoe ity ny vavolombelona, fampatsiahivana amintsika izy ity fa naheno ny voady izay nataontsika tamin'Andriamanitra izy no ampatsiahy antsika isan'andro ny safidy izay tokony ataontsika ary tokony hitoetra mandrakariva amin'Andriamanitra. Izay no zavatra nataon'i Josoa tamin'ireto zanak'Israely reto ary fotoana fohy tao aorianan'izay dia maty Josoa 100 taona izy tamin'izay fotoan'izay. Izay ilay vato fampatsiahivana. Inona no mampatsiahy ianao izao fa tokony hanompo an'Andriamanitra sy hankohaka amin'Andriamanitra tanteraka ianao? Manana safidy ihany koa tsika amin'izao fotoana izao, na hanompo an'Andriamanitra mifotsika na hanary ilay fiainana mandrakizay. Fa raha izao sy ny ankonako i Josoa dia hanompo an' Jehovah izahay. Dia apetraka amintsika ihany koa izay. Mino fa ny safidintsika amin'izao fotoana izao dia hoe izaho sy ny ankonako ihany koa dia hanompo an' Jehovah izahay. Ka ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika isan'andro dia ho fampatsiahivana antsika fa tokony hanompo an'Andriamanitra isika. Eo anatrehan'ny fahasoavan'Andriamanitra isika hoy ny lesona dia mankatoa azy ampitiavana. Izay ny amin'ny lesona fahavalo iny dia mirary soa ny tanora zandriny rehetra. Faly miarahaba ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra indray nahatratra izao sabata masina izao. Lesona fahavalo no iarahantsika mamerina eto amin'ity anio ity izay nitondra ny lohateny hoe masina Andriamanitra. Masina Andriamanitra. Mitsenjery dia mino fa mahay daholo ianareo satria anisan'ny didy folo nitsenjerintsika tamin'ity herinandro ity. Andao iarahantsika mamerina izany. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Ao amin'ny Exodosy 20:17 no misy nitsenjerintsika. Hitantsika tao amin'ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro ny tantarana zazalahy anankiray atao hoe Jordan. I Jordan dia nandehandeha niaraka tamin'ny namany indray andro tao amin'ny toeram-pivarotana anankiray. Nitady kiraro entina anaovana fanatanjahantena izy ireto namany. Rehefa nandeha tao anatin'ilay toeram-pivarotana izy ireo dia nahavoadona baoritra nisy kiraro maromaro nipetraka. Dia nitabataba izy ireo ary tamin'izay fotoana izay dia niteny ratsy i Jordan no ilay zavatra izay nianjera. Dia nitabataba mafy ry zareo. Dia tamin'ilay mpivarotra niteny hoe tsy maninona izy fa voadonanareo tsy nale izy fa tsy maninona fa izao aza mitabataba be loatra dia aza miteniteny foana atao amin'ity toerana ity. Dia rehefa nandeha hivoaka nefa zareo dia tazan'ilay mpivarotra tsara ny endrika Jordan dia niteny tamin'ny Jordan izy hoe ay fantatra ianao kay ianao ilay zanaky pastery ianao ilay mahay mihira be iny tamin'izay fotoana izay dia menatra mafy Jordan ary razony nataony nanitrika ny lohany dia niafina tany amin'ny farany lavitra tany izy kanefa tsisy azo natao tsony. Efa voalaza ny teny ary efa niteniteny foana teo mason'ny olona rehetra izy. Isika ihany koa ry tanora mantoanto dia ampianarina mba hifehy tsara ny lela. Ny lela no taova sarotra indrindra fehezina araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny teny ny lela dia mamoaka teny indraindray teny mandratra ny hafa amin'ny alalan'ny fitenenana ratsy na fanompanana fitenenana mahery ny manodidina antsika. Tsy natao amin'izany anefa izy io fa natao aninona ny lela? Natao ilaza ny fitiavan'Andriamanitra. Voary noforon'Andriamanitra isika tsirairay avy ary tian'Andriamanitra mba ho entintsika hanome voninahitra an'Andriamanitra
ny tenantsika manontolo ary anisan'izany amin'ny zavatra tenentsika amin'ny zavatra ataontsika amin'ny fihetsikitsika sy ny mombantsika rehetra. Masin'Andriamanitra izay ilay lohatenin'ny lesona dia nilaza izy fa aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao. Indraindray tokoa mantsiny rehefa tafitohantsika ohatra na nisy zavatra tampoka dia miteny tsy ampiheverana ny anaran'Andriamanitra. Kanefa ny lesona dia mampianatra fa aoka ho amin'ny fofeno fanajana no hanononana ny anaran'Andriamanitra. Izy rehetra mahakasika an'Andriamanitra dia ho tonononao ampanajana sy ampahamendrehana izany. Fa tsy ataon'i Jehovah ho tsomana tsiny, izany hoe anatsiny tokoa ireo izay manononona foana ny anarany. Ka manomboka eto ary tanora mantoanto dia aoka ianao hitandrina ny amin'ny lelanao. Voalohany aloha tsy ilaza teny marary na teny ratsy na ilaza zavatra hafa amin'ireo namanao samy manodidina anao. Ary ny faharoa dia tsy hanononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra fa hanaja ny zavatra masina kosa. Dia manao velomanao ary mirary soa amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Eny ary dia endrika sarika hatrany hatrany no irabana ny zatovy namana rehetra izay mpanaraka ny radio Oasis ary eny koa efa mifampitoana amin'izao fandarana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izao koa dia akopakopatanina ho an'ny zatovy rehetra izay mety afaka mahita amin'ny alalan'ny fahitalavitra kanefa akopakopatanina ihany koa antsika rehetra izay manaraka amin'ny feo dia ny radio Oasis izany eny amin'zato teboka efatra. Lohateny anankiray no niarahantsika nianatra tamin'ny herinandro iny dia ilay manao hoe mpikatsaka roa samihafa. Mpikatsaka roa samihafa. Mpikatsaka inona? Fantana zany zao mipetraka mpikatsaka inona? Inona zao no tena katsahanao mafy? Ny teny malagasy ofisialy dia hoe inona no tena kinatsaka ao? Inona no tena kinatsaka ao? Inona no tena katsahanao zany amin'izao taonanao zao, amin'izao atandranao zao. Fa ny ten'Andriamanitra dia mampirisika antsika mba hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto nefa dia mahita ny lohateny hoe mpikatsaka roa samihafa. Izany hoe na tiatsika zany na tsy tiatsika dia misy karazana roa mandrakariva ny olona. Misy karazan'olona roa eo amin'ny fikatsahana an'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Misy karazan'olona roa samihafa eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy ihany koa. Dia tsy haiko hoe aiza no misy anao amin'ilay ankilany sa etsy amin'ilay ankilany. Mba hampazava tsara an'izany fanontaniana izany dia andeha hidirantsika lalindalina kely ny lesona mba hahafahantsika manao fampiarana. Toy izao no voalaza amin'ny marika 10:20 sy mifaraka amin'ny 20. Vakitsika ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no voalaza. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mitsangajanga, aza mangalatra. Aroa izy taminy mpampianatra zany rehetra zany efa notandremako hatry ny fony am-bola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao mandehana amin'dio izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo ary avy anaraka. Izay no teny Jesosy. Jesosy Kristy niresaka tamin'ity tanora tovolahy mpanan-karena ity. Zatovy anankiray mpanan-karena manana maizy azy. Ny fanontaniana napetraka Jesosy taminy dia izao. Fantatrao ve ny didy? Aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mitsangajanga. Dia hoy izy hoe tamin'izaho mbola kely dia efa nafantatra an'izany ary nitandrina an'izany. Dia ireo valiteny Jesosy. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy. Voalohany indrindra aloha izany. Ny apôstôly Marka zany aloha dia somary manasongadina mihitsy ato amin'ny filazantsara hoe Jesosy nijery azy tsara dia tia azy. Izany hoe ny olona, ny tanora anankiray izay mitandrina tsara ny didin'Andriamanitra dia tena jeren'i Jesosy ary tena tiany. Eto tany dia mariantsika tsara mihitsy fa ny didin'Andriamanitra rehefa tandremanao dia jeren'i Jesosy ianao ary tiany. Diso mihitsy zany ilay filazana hoe tsy ilaina intsony ny didy folo. Fa eto tsika dia mahita fa rehefa ny tantara sy ny tanisa ity tovolahy mpanan-karena ity hoe ny didin'Andriamanitra dia efa nitandremako hatramin'izaho mbola kely dia nijeren'i Jesosy izy ary Jesosy dia tia azy. Tian'i Jesosy, tian'Andriamanitra
ny olona anankiray izay mitandrina ny didin'andriamanitra. Zay zany loha anankiray voalohany indrindra. Raha tianao ny hojereny Jesosy manokana dia tandremo ny didin'andriamanitra, aza dikaina ny didin'andriamanitra. Fa rehefa mitandrina ny didin'andriamanitra ianao dia mijery anao Jesosy ary tianao izy. Dia faharoa dia zao hoe ary Jesosy ny jery azy tsara dia tia azy. Dia nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka omeny malahelo ary avy anaraka. Aika izany ty tovolahy ty izay mpanan-karena dia tena tia an'Andriamanitra tokoa ary mitandrina ny didy. Fa saingy izao ny fony ihany koa dia tena mifikitra amin'ny arena satria mpanan-karena izy. Metametraka fanontaniantsika hoe kina moa zany maharatsy an'izany? Zava-dehibe nge ny manan-karena e. Ary sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny ampanankarenanao io, sitrapon'Andriamanitra zany. Fa saingy izao ny arena izay ananantsika dia tsy tokony fikitra amin'izany ny fotsika, fa manjary diso zavatra ray loha isika. Ny tena tokony ho katsahantsika dia ilay arena ny an-danitra. Ary izay na tonga Jesosy ny teny nanao hoe andana ary omeo malahelo ny arenanao dia avy anaraka. Rehefa mitohy moa zany io tantara io dia zao niala tamin'ny alahelo lay tovolahy dia tsy nanaraka an'i Jesosy satria tsy fony ny arenany. Zany akory tsy midika hoe izay arena nananao dia omeo fahatan'ny olona, tsy izay. Fa zao aoka tsy fikitra amin'ny arena ny fonao ary rehefa mba tafita ianao dia mba tsarovo ny malahelo. Indraindray anisan'ny olantsika azatovy ty hoe rehefa mba tafitafita kely, rehefa mba manamanan-javatra kely dia ohatrany miavinavina, ohatrany tsy dia mandrarano madinika. Fa tsy zany ny programan'Andriamanitra. Ary rehefa manana ianao dia aoka mba nomeny malahelo ary iza mifikitra amin'izany ny fonao fa aoka hikatsaka, zay ilay katsahana ilay olona anankiroa samihafa, aoka hikatsaka ny any ambony fa tsy ny ety ambany ihany. Fa ny tena mipetraka zany dia zao mpikatsaka roa samihafa, aiza no misy anao? Ianao ve ilay mpikatsaka ny eto amin'ity tany ity ka dia tena variana maraina tandro hariva mikatsaka hoe ahoana ihany no avoka, ahoana ny asa, ahoana ny fianarako? Sa ianao mba manam-potoana hikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Zava-dehibe loatra aloha voalohany indrindra, tandrina ny didin'Andriamanitra ianao, tianao Jesosy noho izany. Ny faharoa, aza variana loatra isika. Aza variana loatra isika ny amin'ny fianarana sy ny asa fa aoka hanomana ny tenantsika ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia mba ilay mpikatsaka tena tsara ianao satria sady tiany Jesosy noho ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ary vonona ihany koa andova ny fiainana mandrakizay, tsy ho variana ary tsy hiankina ny fonao amin'ny zavatry ny tany izay mandalo ihany. Amin'ny ankapobeny ary dia toy izay indray ny aloha hevitra izay niarahantsika nianatra dia maniry aho mba hanana fanandramana tsara indray ny zatovo rehetra ny amin'izay aloha hevitra izay. Prasosia. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny leson'ny tanora zokiny sy ny leson'ny lehibe, andeha ho ataontsika ny hira 4:30.
sana itombo aleluya oireto paroko iompianao sahay ikiray manjakanaya eliare oaminiako faly a miarahaba ny tanora zokinrehetra indray nahatratra izao sabata mahafinaritra izao dia mirary sabata tontolo andro a feno fifaliana ho antsika rehetra tonga eo amin'ny famerenana famitsinana ny lesona fahavalo isika izay mitondra lohateny hoe firaisana ranofy eo ampivady a ny fahasamihafana mahafinaritra ity lesona nodiny antsika nandritra ny herinandro ity satria nanasongadinana ny sarobidiny lahy sy ny vavy a ary ny toetra nanan'izy ireo izay mitovy a amin'Andriamanitra. Ny andiny fotra dia ny Genesis toko voalohany a ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Genesis toko voalohany ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Mahafinaritra io toko izay andiny io satria milaza izy ireo ny amin'ny ny tenenan'Andriamanitra hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika izany hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra dia isika tsirairay avy izany maneho ny fahatsaran'Andriamanitra izany. No resantsika nandriny herinandro hoe ny toetry ny vehivavy araka ny baiboly. Marobe ny kolotsaina amin'izao fotoana ary misy ihany koa ny fomba fiteny ho antsika malagasy ilay hoe fanaka malemy ny vehivavy a izany hoe entina ilazana hoe marefo a miankin-doha izany afaka ilazantsika daholo ny hoe vehivavy kanefa raha ara-baiboly dia mahafinaritra loatra ny fomba ilazan'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo ny andiny fahatelo amby folo izay milaza izy ny amin'ny fampiononan'ireny mitovy tahaka ny fampiononan'Andriamanitra ihany koa. Ny resahana ihany koa ny Isaia toko faharoa amby efapolo ny andiny fahaefatra amby folo izay mampitovy ny fitarainan'Andriamanitra amin'ny fahararian'ny vehivavy rehefa hiteraka. Ary ny tena mahafinaritra raha dia ireo andininy voalaza amin'ny Isaia, ny Salamo ihany koa izay fahafahan'ny vehivavy mamorona miteraka tahaka namoron'Andriamanitra izao rehetra izao. Ilay fahafahana manome zanaka, manome taranaka izany rehetra izany dia maneho fa nataon'Andriamanitra araka ny endriny ny vehivavy. Ny tena mahafinaritra dia ny ohabolana faharaiky amin'ny telopolo izay nanasongadinany hoe ny vehivavy dia manana ny fahatsara-toetra, ny fahazotoana ary indrindra ny fahendrena. Manana fahasahiana ny vehivavy, manana fikirizana, fahiran-tsaina ihany koa. Kanefa dia izao mitanila ihany izany rehetra izany raha tsy eo ny lehilahy. Ny fitambarana, ara-batana, ara-petsepo ary indrindra ny ara-panahy no mampiseho izany toetra tsara indrindra izany eo amintsika olombelona. Nolazaina ihany koa ho an'ny lehilahy indray izany izao dia ny lehilahy indray dia hoe manjakazaka, tsy refesy mandidy kanefa ny zavatra ny fanehoana ohatra fanehoana ao baiboly no raisina amin'ny lehilahy dia ilay ray. Marobe ireo ray izay feno fangoram-po feno fitiavana ka na dia manao fahadisoana raha ny zanaka dia feno fangoram-po, feno fitiavana ny ray. Dia hoarina amin'izany ihany koa ny lehilahy ara-baiboly. Tsarak'ilay fomba fieritreretintsika hoe manjakazaka sy manao didiko fe lehibe fa ray feno fitiavana no asehon'ny baiboly mikasika izany hoe ny lehilahy, ny tena toetry ny lehilahy araka ny baiboly izany. Misy anefa ireo fenitry ny mahavahoaka ny fanjakan'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao vokatry ny fahotana dia malaza be ny amin'ny fanambadiany lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy dia noresahana izany nandritry ny herinandro iny izay hoe tsy noharian'Andriamanitra tahaka izany isika fa nohariana ho lahy
sy vavy ny fanambadiana. Noho izany tsy akasitrahan'Andriamanitra kanefa manoloana izany rehetra izany. Mety misy amin'izy ireny manantona ny fiangonantsika dia hoy lesona hoe ampirisihana ny kristianina tsy hanao tsinotsinona ireny olona ireny. Aoka izy ireo ho raisina tsara sy ampaherezina raha eo mpikatsahana ny fiainana kristiana madio ara-pitondratena. Izany no tokony ho ataontsika kristianina amin'ireo rehetra mitolona amin'ny fanao feno fahotana. Ka namanao ahoana na manao ahoana ireny manodidina antsika ireny ho raisintsika mitiavana izy ary isika no aneho fitiavan'Andriamanitra amin'izy ireny. Ny lahy sy vavy izay no dia amitiana antsika isamaranana ity lesona fahavalo ity. Mahafinaritra ny fomba fanehoana hoe ry ranadahy, efa mifandray amin'ny fotoanao sy ny herinao ary ny fifalianao ankehitriny ny an'ny vadinao. Mety hitondra fiainana na fahafatesana ho azy ianao amin'ny alalan'ny hery miasa mangina izay ataonao aminy, amin'ny alalan'ireny karazana herisetra na fanehoam-pitiavana ihany koa. Anefa mitandrema mandrakariva aoka ianao tsy hanimba ny fiainan'ny vadinao. Ho an'ny vehivavy kosa dia hoy ny lesona hoe izao ny fotoana ianaranao ny lesona voalohany mikasika ny andraikitra mifandraika amin'ny fiainan'ny olona manambady. Aoka ianao hianatra ireo lesona ireo ampatokina isan'andro, mitandrema mandrakariva, andrao ianao anome toerana ny fitiavan-tena. Noharian'Andriamanitra avy amin'ny lehilahy ny vehivavy mba ho namana mpanampy azy. Dia ahita tokantrano mahafinaritra anjakan'ny fitiavana ne isika ao aoriana ny anarantsika na ny vozantsika izany lesona mahafinaritra teo amin'ny fahasamihafan'ny lahy sy ny vavy sy ny toetra mahafinaritra izay tian'Andriamanitra ho tafiany lahy sy ny vavy. Mankasitraka antsika rehetra ary mirary sabata feno fitahiana ihany koa. Manolotra ny fiarabana ary feno fifaliana ny fo satria afaka mitafatafa aminao indray atao anatin'ny fandaharantsika. Ny herinandro fahavalo no ndeha anaovantsika jeritodika ilay mitondra ny lohateny hoe afaka ny anam-pitsaharana. Lohateny izay noko fa mahaliana ny rehetra ary ho anao izay nanaraka isan'andro ny fiarah-mianatra dia manana tombony manokana. Kanefa tsy maty antoka ihany koa izay sambany anaraka ny fandarana androany satria anaovantsika jeritodika sy anatsoahantsika lesona miaraka izany herinandro fahavalo mitondra ny lohateny hoe afaka ny anam-pitsaharana izany. Mino fa tsy izovina aminao tsony ny andin'ny fitadidy. Ao amin'ny Salamo 7:20 ny andin'ny voalohany manao hoe Jehova no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehova no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Salamo 7:20 ka ny andin'ny voalohany. Andelo iaraka ivavaka isika melohan'ny anaovantsika n'izay jeritodika izay. Raha tsaro ho anao mandrakizay ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra satria mendrika ho anao izany. Tonoony ho anay kosa ny fiadanam-po, ny famelan-keloka ary aoka hita fifaliana ateraka izany izahay. Sokafy ary ny fonay ny sainay ahafantatra izay tena ambara dia mitenena araka ny apeniny famondram-ponao fa miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa mba nametraka fanontaniana tamin'ny tenanao ve ianao hoe nahoana no mahalana ankehitriny ny fanasitranana amin'ny fomba mahagaga. Taloha rehefa mijery ny tantaran'i Jesosy sy ny asa izay nataony ao amin'ny filazantsara efatra isika dia mahita fa tamin'ny fotoana fohy dia nitondra fahagagana tamin'ny fanasitranana i Jesosy. Mbola nitoy izany tao amin'ny fiangonana voalohany tamin'ny fanandramany ry Petera, ny apôstôly Paoly, ry Jaona sy ny mpianatra maro hafa ihany koa tamin'ny fanasitranana ireo fanaza nilan' izany sy nangetaheta mafy an'izany tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny herinandro isika dia nanana ohatra lehibe anankiroa amin'izany fanasitranana izany. Dia ny fanasitranana an'ilay lehilahy nararany paralysisa izay nijanona taona maro teo ambony fandriana ary dia efa very fanantenana mihitsy, sy ny fanandrama ny Elipa aminany izay nandositra ny toe-javatra misy ary dia nositran'Andriamanitra tamin'izany fandosirana izany, nomeny tombotsoa, nomeny fahafahana nanomboka indray ary rehefa avy eo dia nomeny fitahiana manokana satria fantatsika ny tantara fa tsy nandalo fahafatesana Eli fa nafindran'Andriamanitra toerana. Inona no lesona ho tsoahantsika amin'ireo fanandramana anankiroa izay samy manandanja ireo, ny iray eo amin'ny testamenta taloha,
ny ray eo amin'ny testamenta vaovao. Ndao atombokontsika amin'ny ilay lehilahy nararon'ny paralysisy aloha ny resaka. Rehefa jerentsika ny tantara dia nanana olana lehibe io lehilahy io, ary ny fanadihadiana sy ny fikarohana ataon'ireo manam-pahaizana mba amin'ireo mpanoratra ara-tsoratra masina isan-karazany dia maneho fa nanana fitondrantena tsy mendrika loatra io lehilahy io, ary vokatra zany fitondrantena izany a ny aretina zay nanjo azy, zany hoe nanana fahatsiarovatena omeloka sy nanenina ity lehilahy ity, ary maika nanavesatra ny fanaintanana sy ny fahoriany a izany toejavatra izany. Ao amin'ny marika toko 2 no ahitantsika ny tantara, ary dia tao anatin'izany rehetra izany a dia mbola niteraka adihevitra ihany koa ny fanasitrana azy, satria ozy izy Jesosy hoe voavela ny elokao, de niteraka olana vaovao indray satria ireo mpitondra fivavahana tamin'izany dia ny ampangan Jesosy ho manao blasfemia na ho miteny ratsy, satria Andriamanitra irery no manana fahefana amela eloka. Rehefa mamaky ny tantaran'io lehilahy io isika dia mahita fa io zavatra ny tenenin' Jesosy io mihitsy a no tena olana goavana taminy, ka ny filazan' Jesosy manao hoe voavela eloka izy de fanama be dia be tamin'ny fahoriany a sy ny vesatra zay nanjota ao anatin'ny tao, voavela ny elokao. Ozy izy Jesosy hoe iza ny moramora kokoa ny miteny hoe voavela ny elokao sa ny hoe betao ny fandrinao ka mandehana. Fantatr' Jesosy a fa maika kokoa ho an'ity lehilahy ity ny fanasitranana ny fanahy noho ny fahatsiarovatena omeloka zay nitambesatra tao aminy, koa dia notonony mialoha ny hoe voavela eloka ity lehilahy ity. Ny mpanjaka Davida dia nahatsapa mihitsy a ny fitahiana raisiny zany hoe voavela eloka izany. Ozy izy hoe sambatra, io no teniny fantenany manokana mihitsy, ary verina fa nosaintsainy lalina mihitsy vao navoakany sy nosoratany, sambatra ny olona zay tsy isainy Jehovah eloka ary voasarona ny fahotany. Tahaka an'izany mihitsy ny fanandraman'ity lehilahy nararon'ny paralysisa ty, sambatra izy rehefa notononina taminy fa voavela eloka. Ary akoatran'izay a dia nositranona ihany koa ny aretiny. Ny amin'ny Elindray zay mpaminan'Andriamanitra dia hitantsika tsara mpanjaka voalohany toko 20, ny fanavaozana ara-pivavahana lehibe zay nataony zany Eli zany. Kanefa rehefa mamaky isika ao amin'ny toko 20 mpanjaka voalohany a dia nandositra ity Eli ity, rehefa reny fa mitady ny ainy Jezebela vadiny aba-mpanjaka de lasa nandositra izy. Voalaza ny soratra masina fa niazakazaka nandositra nakany anefitra Eli, ary voalaza fa nandritra ny 420 ora no nandehanany, reraka izy vokatra zany. Voalohany ara-batana, fa manarakaraka an'izany a reraka ihany koa ny sainy. Io fahareran-tsaina io zay isan'ny antony lehibe mahatonga olana ara-piarahamonina, ara-pahasalamana eto amin'izao tontolo zao. Any Etazonia dia voalaza fa isan'ny mandany vola be indrindra eo amin'ny sehatra ny fitsaboana ny aretina teraky ny hareran-tsaina, fahaketrahana. Ary mino aho fa Etazonia ihany no manana ny totanisa, fa amin'ny firenena maro de mety hitombona ihany koa zany, mety hitombony zany eto Madagasikara zany fahaketrahana izany, satria miazakazaka, mirotoroto noho ny fanenjehan'ny ora sy ny fanenjehan'ny adidy isika mianakafy ao anatin'ireo tsy fahampiana isan-karazany, na ara-pitaovana izany na eo amin'ny arabola na ny enti-manana entina miatrika an'izany, de miteraka haketrahana sy hareran-tsaina izany. Eto anefa tao anatin'izany toejavatra manjoa ny Eli zany de tonga teo amin'ny toerana misy azy Andriamanitra nanome hanina, nanome rano, nanome mofo. Lesona ho antsika manoloana ny fahasahiranan'ny hafa, ny fahaketrahantsaina manjoa azy, mety eritreretintsika hoe mila fampahirezana izy, ary zany tokoa, fa mila ihany koa ny fanohanantsika izy. Mety tsy zavatra betsaka no azontsika atao, kanefa tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Eli dia fantany fa lavitra loatra ny lalana alehantsika. Ao mpanjaka voalohany toko 7:7 dia miandry antsika mba hiala sasatra
hitady fitsarana eo amin'ny Andriamanitra. Ary rehefa miala sasatra mijanona amin'ilay azakazaka sorotoroto sika dia miditra antsehatra izy. Fantatr'Andriamanitra fa nahatrotraka ny Eli ny azakazaka nataony. Fantany fa mihoatra noho ny arerahana ara-batana ny arerahan-tsainy ary nitambesatra mafy taminy ny fahatsiarovan-tena omeloka. Jarova fa nandray anjara tamin'ny famononan'ireo mpaminany-bala mantsy Eli, akoatra ny nanomezanyzany baiko zany. Fa tahaka an'izay ataon'i Jesosy amin'ilay marary ny Palesisa taona maro talohan'izao, dia navelan'Andriamanitra ihany koa ny eloka Eli ary nomeny fitsaharana izy. Afaka natory tsara izy ary noho ny farany nahazo hery indray. Rehefa avy ny ala sasatra Eli dia niverina ny hazakazaka indray. Tamin'ity indray mandeha nefa dia hazakazaka hafa mihitsy, fitodiana hafa mihitsy ny nalehany satria nitary-dalana azy tao amin'ny fihazakazahany Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa mahatonga fahaketrano eo amin'olona ny fiainana eto amin'ity tontolo fenota ity. Fantany fa manesika antsika hiazakazaka izany, kanefa tiany andeha amin'ny lalana tokony ho izy isika. Tiany hiazakazaka ho any aminy isika, fa tsy hiezaka hiarina samirery ka hanimba ny tenantsika. Ary zany no antso atao amintsika mianakavy amin'izao fiafaran'ny fandarana izao. Tsy hanan-kery, hiarenana sy handehanana irery eona amin'Andriamanitra isika. Tahaka ny Eli izay tsy nanana an'izany hery zany. Fa Andriamanitra mihitsy no manome hery antsika tahaka ny nanomezany hery any Eli, ka mampanantena hery sy mampanantena ho avy mamiratra kokoa ho antsika. Fantatr'Andriamanitra fa tsara ny ho avy miandry any Eli. Ary amin'ny mpanjaka voalohany 7:10 dia hozy izy hoe aleoko maty. Zany mihitsy ny safidiny Eli. Mpanjaka voalohany 7:10 zafady ny 14. Aoka izay alao ny aiko ankehitriny Jehova ao fa tsy tsara noho ny razako. Novain'Andriamanitra nefa izany toe-javatra izany. Tsy fahafatesana feno famoizam-po no ny foazany Eli teo ampototry ny anjavidy, fa mbola nisy adidy ny andry azy. Ary taorian'izay dia kalesy afo ny nandraisana ny Eli nitondra azy niakatra ho any amin'ny fitsaharan'ny lanitra. Engane mba hiakatra tahaka ny Eli ihany koa sika mianakavy aorian'izao rotoroto tsy azakazaka izay mianjady amintsika izao. Ka hitondra fifaliana sy fiononana ho antsika ny fanandramany ity mpaminany ity, ny fanandraman'ilay marariny paralesisa izay voavela eloka ihany koa, ary nahita fitsaharana tao amin'Andriamanitra. Afaka ny mahita fitsaharana isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Na inona toe-javatra miatra eo amin'ny fiainantsika, na mora na sarotra izany, dia tsy manana fahefana hanova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Ny safiditsika no hamaritra an'izany koa ataovy marin-danja ara-potoana ny safidinao androany, andao apetraka amin'Andriamanitra ny fiainana. Iaraka hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay satria tsy diso anjara tamin'izao fitahiana lehibe izao. Afaka nanatsoaka lesona tamin'ny fanandraman'ilay lehilahy narary ny fahotana, narary ny paralesisa nandritra ny 17 taona. Kanefa afaka nahita fitsarana atao aminao satria voavela eloka. Te hanandrana n'izany fanandramany voavela eloka izany zahay, ko ataovy eo amin'ny fiainana itsiraray avy zany Tompo. Te hanandrana ny fiainan'ny Eli sy ny fiakanana andalovany ihany koa zahay, ka tsy ireo zavatsarotra sy toe-javatra nampahory ihany izay tsy maintsy aretana sy andalovana no hitazona ny sainay, fa kosa lay ho avy mamirapiratra tahaka ny any Eli dia kalesy afo mihitsy no namindra toerana azy. Tompo manantena izay fa rehefa ho avy ianao dia afindranao ho any amin'ilay fiainana tsy misy fahoriana sy fahafatesana ary maharitra mandrakizay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony fononay sady mpanefa azo no ankatanay ny vavaka. Amen. Hiditra eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika, manasampitiavana anao ndray anjara amin'izany fanompoam-pavahana masina izany. Koa ho fanolorantsika tena ao anatin'izany fanompoam-pavahana izany dia feokirany hoentsika mandravaka izany. Hivavaka ho an'ny fanatitra ny sekoly sabata isika. Tompo Andriamanitra io misaotra noho ny
fanomezana rehetra izay nataonao namelombelona anay nampifaly anay ary nitondra fiadanam-po anay kehitriny nanolotra ampahany tamin'izay nitainanay izany izahay aoka tompo mba hoankasitrahana eo anatrehanao zany ary aoka ho ampitomboinao avita ny iraka izay ampanaovanao azy amin'ireo tetikasa maro izay miandry eto amin'ity planeta misy anay ity matoko sy mino zay fa hitondra fifaliana ao anay zany fanomezanay zany ary ndrisika anay mbola anao bebe kokoa hatrany amin'ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ireo mpiara-miasa rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanototosana ny fandaharana mampitondra teny fisaorana sy fankasitrahana ary mampita ny mandra-piteny mandra-parisaka ihany koa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Arabaina natratra ny sabato androany isika dia hiresaka sakafo anankiray dia ny ravitoto. Mino fa betsaka aminareo ny tia ravitoto sa tsy izany? Ravitoto dia sakafo malagasy tsotra kanefa be otrikaina. Rehefa nanao fikarohana ny manam-pahaizana dia nampitahaina ny otrikaina misy ao anatin'ny ravitoto sy ny sakafo hafa dia magaga fa tena betsaka lavitra ny otrikaina hita ao anatin'ny ravitoto mihoatra noho ny sakafo hafa. Ilaza ohatra vitsivitsy aminareo fotsiny izahay ao anatin'ity fanazavana ity. Ohatra zao ny protéine. Voalaza matetika fa ny sakafo be protéine indrindra dia ny voamaina toy ny tsaramaso ary indrindrandrindra fa ny soja. Izao anefa amin'ny fatra mitovy dia 4 grama ny protéine ao anaty tsaramaso fa 7 grama kosa ny protéine ao amin'ny ravitoto. Tena sakafo ilaina ity ravitoto ity. Voalaza ny fikarohana fa afaka mifaninana tsara amin'ny soja mihitsy aza ny ravitoto raha resaka protéine. Tsy izay ihany fa betsaka ireo otrikaina hafa izay hita ao anatin'ity ravitoto ity. Ohatra amin'izany ihany koa ny vitamine C. Tena notahiana isika fa manana sakafo izay be otrikaina eto Madagasikara. Ankoatran'izay dia misy alaitsina hoe beta carotène ny ravitoto. Kely ny kaloria ao anatiny sady tsy mahabetsaka tavy. Izy ity ihany koa dia mahabe ronono rehefa sotroina. Izy ity ihany koa dia mahabe ronono rehefa ho an'ny olona izay mampinono. Manahoana ny fomba fihinana azy? Tsy ampianarina an'izany isika malagasy fa tena haintsika ny mikarakara azy ity. Afaka hoantsika toy ny mazatra ilay izy afaka maina ihany koa ilay izy mba aharitra mandritra ny fotoana ela ka na dia tsy mahita aza isika amin'ny toerana izay hipetrahantsika dia afaka mihinana foana avy amin'izany. Azontsika atao ihany koa ny manafangaro azy amin'ny zavatra hafa. Anisan'ny tena mampatsiro ny ravitoto zao ohatra raha ohatra ka afangaro aubergine ilay izy na afangaro zavatra hafa ihany koa. Manao fanandramana dia vitanao ny izay karazana sakafo tena mety aminao. Ny fomba fandrahoana ravitoto tena mety aminao. Saotra an'Andriamanitra isika fa eto dia mbola omeny atsika ihany izay tokony ho atsika eto Madagasikara. Tsy ireo ihany ny sakafo be otrikaina fa zavatra tsotra no tiana ambara amintsika na goavy na ravitoto na ananambo na inona dia manana sakafo be otrikaina isika eto Madagasikara ary azontsika atao tsara ny mihinana sakafo ara-pahasalamana ho voninahitr'Andriamanitra. Hitayanao anie ny tompo ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanao ny fanazavana izay nomeny.